Androanitsika hianatra ity indray dia raha ohatra amin'ny farany ny vidéo tahaka ny fampianarako ity no hitanao anatin'ilay programma izay mampianatra hira efatra isan-kerinandro izany hoe mianatra hira 50 eo ao anatin'ny 3 volana isika. Efa hentsika rehetrarehetra ity fa ny akora aloha no ampianariko anao manindry anazy ny index eto amin'ny deuxième case, cinquième corde majeur eto amin'ny troisième case, sixième corde, annulaire eto amin'ny troisième case, deuxième corde ary ny auriculaire eto amin'ny troisième case, première corde. Dia ny atao main droite tendrena daholo les cordes rehetrarehetra. Dia ny fitendrena azy hoe 1 2 3 4 5 6 7 izany hoe ny 1 2 midina, 3 4 miakatra, 5 6 midina ary ny 7 miakatra. Manarak'izay dia ny do mitovy amin'ilay sol teo ihany fa io zao le do dia ampidininao indray le tanana eto amin'ny quatrième corde sy ny cinquième corde eto zany ohatr'izao. Zany hoe ny index zany midina eto amin'ny deuxième case, quatrième corde ary ny majeur eto amin'ny troisième case, cinquième corde. Ohatr'izay ilay izy. Dia manarak'izay re zany hoe raha tena dinihanao dia ny annulaire tsy miala eto mihitsy. Ohatr'izay zany hoe ny fitendran'ny re indray dia index eto amin'ny deuxième case, troisième corde, majeur eto amin'ny deuxième case, première corde. Dia fitendry eo amin'ny do 5 hatrany amin'ny farany ambany dia ny eo amin'ny re 4 hatramin'ny farany ambany. Dia lasa aritsika ianarantsika amin'ity ilay izy couplet aritsika izao: sol, do, de, sol, do, dia mamaly ny re zany hoe deux tons daholo zany, sol, le sol indray zao 4 tons, manaraka sol indray, do, sol, do, ré, de, sol. Ohatr'izao zany le couplet. Zay ny couplet. Ianarantsika indray ny refrain. Do dia mamaly ny re zany hoe raha 4 tons le do dia tendreny hoe 1 2 3 4 5 6 7 fa rehefa 2 tons izy dia le accord voalohany zany hoe le do 1 2 dia le ré 2 tons manaraka atao hoe 3 4 5 6 7 ohatr'izay zany. Refrain antsika do ré dia manao sol 4 tons. Na ihany koa afaka ataonao sol dia sol 2 tons dia mi mineur ataonao 2 tons. Le mi mineur dia deuxième case dia deuxième case daholo fa cinquième corde sy quatrième corde. Zany hoe averentsika aloha le refrain sol dia mi mineur dia do 1 2 dia ré mamaly dia sol 4 tons indray le sol dia miverina ihany do ré dia sol mamaly miaraka amin'ny mi mineur do ré dia sol 4 tons indray. Zay le refrain dia miverina indro fotsiny lasa antsika.
Zay ny vidéo antsika teo raha liny ianao mahakasika an'ilay kora dia afaka manao inscription fa feno hira mora tendrena kely ohatr' izany ao anatin'io kora io. Mankasitraka tompoko.